Raisy ny baiboly a minaramerin' Jesosy rehefa mitena hoe raisy nôty a dia tena ataovy sy tena spesiala mihitsy ny fandraisana an'ilay nôty fa mandritra n'ilay fampianarana ianao a tena tsara mihitsy ianao no mandray nôty. Ny fandraisana nôty a dia mariky ny olona studieux. Tenenina akaikinao ny fandraisana nôty dia mariky ny olona studieux. Tonga dia hitan'ny professeur foana dia vao manomboka vao miteny izy tsy mila miteny akory fa tonga dia misy olona mamoaka kahie sy stylo. Marina zany amin'ny naturel fa mihoatra lavitra zany amin'ny surnaturel satria Andriamanitra miteny fa zay fatrapitady ahy dia ahitao izy hahita ny tanan'Andriamanitra ianao ary ampitsombatika ny fiainanao ambany tonga ambony amin'izay izy raha velona tokoa finoanao fa afaka manodina ny fiainanao avy any ambany izy ho tonga ambony. Amen. Amen. Jabeza olona fantatsika tsara efa impiro ny toriana teto zany hoe Jabeza zany fa izy tonga dia nandray andraikitra hoe tsy Jabeza ntsony ny anarako fa tsy haiko ny novana ny anarany a fa niova ny fiainana nanomboka tamin'ny nandraisany décision. Androany ianao anjaranao mandray décision a fa za tsy afaka mandray ny décision amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainana. Za afaka mandray ny décision amin'ny vady aman-janako. Ny zanako ary mbola afaka raisiko décision fa rehefa avy ny fotoana tsy afaka mandray décision amin'ny fiainana intsony fa tsy maintsy laseko izy. Fa aminay vady a za mandray décision satria za ny lohana amin'ny tokantrano. Manome conseil azy izy a misy école tokantrano kely a manome conseil izy a teny amin'ny fanahy masina mahazo fahendrena fa ny décision farany tsy maintsy eo amin'ny raha lehilahy foana. Teniny akaikinao raha vehivavy manaja ny vadinao fa za midongy raha ohatra ka sendra hoe tsy kendrangaly izy fa izy ny manapaka farany satria Kristy ny lohan'ny fiangonana ary ny lahy ny lohan'ny vavy. Fa raisiny iny a mitenenanao a mitondrango afaka atosika ny fanahy masina iny rehefa tena izy a dia mivoaka eny aminy ilay izy avy eo hoe marina izay zavatra izay. Amen. Raisy nôty sady dia mbola aty ambolomboka aty amin'ny fiatombohantsika be tabe mihitsy ny olona mieritreritra fa tsy tian'Andriamanitra tsika anakarena satria voasoratra ao anaty baiboly a hoe alan'Andriamanitra hono zany. Mba nitenen'ny Datorijateo ilay izy hoe ho an'ny olona mpanakarena ho an'ny olona izay tia voly no mibedesan'Andriamanitra an'ilay izy hoe alan'ilay izy. Fa tian'Andriamanitra ianao anakarena tenina akaikinao tiany ianao anakarena. Profo ray fotsiny nomeko anao a Genesis toko voalohany sy faharoa dia namboariny ary vitany tsara tarehy mihitsy ny tany aman-danitra zay vao namboariny ny olona voalohany i Adama ny anarany. Zany hoe tia mihitsiny hanapaka amin'ny zavatra rehetra zay nohariany i Adama ary nomeny anazy ny fanampahana ao amin'ny Genèse 1:28 nomeny azy en totalité ny hery sy fahefana hanapaka ny zavatra rehetra tsy ny eto ambonin'ny tany reny fa na ny tany an-danitra tany azy. Josoa anisan'ny patipatiny natakatra an'izany zavatra any mahazo manapaka amin'ny zavatra rehetra dia mibaiko ny asitra izy. Ao tsika mibaiko ny asitra izy. Rélie patipatiny fotsiny mibaiko ny orana izy. Jesosy mibaiko azandrano tsy haiko be tabe mibaikony. Rano ary lasa tonga divay baikony. Tenena akaikinao baikony. Misy hery hafa mihitsy ny ao anatin'ny zanak'Andriamanitra nomeny atsika ahafahantsika miala ao anatin'izany hoe tsy fisiana zany fa mila tonga zanak'Andriamanitra aloha ianao. Raha eto ianao a nare fotsiny ny resaka hoe évangile de prospérité zany dia hoe tokony anakarena. Zareo indray ny masonao ny antsoinao hoe prospérité hoe tsy égale l'argent. Prospérité zany tsy égale l'argent dikan'izany tsy adiso be zany fa raha rehefa jery ny tantaran'i Jesosy a fa hitantsika tsara mihitsy fa ny fiainan'i Jesosy tena prospère nefa izy tsy nanana miliara firy ny taritany fa tena prospéré ny zavatra rehetra nataony ary tian'Andriamanitra tsika hiditra ao anatin'izany androany. Ka isoro zany ao anatin'ny fisainanao raisinaoty fa tsy humilité akory tsy humilité akory ny fijanona ao anatin'ny pauvreté fa incrédulité no mahatonga ny olona pauvre. Abetabe ny olona mieritreritra hoe zao mihitsy angamba ny sitrapon'Andriamanitra, zao mihitsy ny tena izy. Tsy sitrapon'Andriamanitra raha efa zanany ianao kanefa ao anaty pauvreté. Nataoko eo amin'ny seuil de la pauvreté. Amen.
raisiko noty ihany koa ao ambadiky ny pauvreté sorato tsy mandika sa tsy adika ao ambadiky ny pauvreté sy ao ambadiky ny richesse de ce monde asiko mihitsy de ce monde pauvreté eto ambony tany dia ny fananakarena eto ambony tany dia mamona no manjaka mamona dia Andriamanitra miasa ao ambadiky ny vola tsy izy ny tompony vola tsy izy ny tompony harena fa miasa ao ambadiky ny vola izy mahatonga ny olona lasa mipoussé ity vola mahatonga ny olona lasa mitoetra ao anatin'ny tsy fananana dia mamona ihany koa mety mitenareo fa manino ianao miteny an'izany fatatsika tsara fa eto ambony tany dia satana ny manjaka amin'ny royaume eto ambony tany ka raha satana ny manjaka eto ambony tany raha ohatra zany ka tsy zanak'Andriamanitra tokony miliardera daholo sa tsy zany marina zany fa maninona misy mahantra koa tsy mino an'Andriamanitra izy nefa mahantra ihany misy tena tsy tia an'Andriamanitra mankala an'Andriamanitra nefa multimilliardaire ahoana zany iza miasa ao ambadiky le pauvre ary izy koa miasa ao ambadiky le richesse zao tontolo zao mamona ihany satana ihany tsika ny natsangan'Andriamanitra amin'izao andro farany zao anehoany zay anisan'ny teny nomen'Andriamanitra manokana ho antsika aty France kanefa n'izy mitovy ary mifampitohy amin'le gaga de gaga azo avy amin'ny rahaitsika ara-pinoana any Madagasikara pasteur Jean Rodolphe hoe aneo amin'ny Andriamanitra tsy toa amin'ny lafiny rehetra eo amin'ny fiainantsika hono izy lasa zao zay teny zay fanjaranao no mandray azy tsy mbola hitanao mihitsy Andriamanitra hoe tsy toto eo amin'ny financement vie financière anao ho hitanao izy raha mino anao raha tsika miainatra miteny an'ireny amen sy alleluia reny fa miteny anao fa niantsoanao hoe amen sy alleluia dia ozy izy Paul zay ny amen sy alleluia promessin'Andriamanitra ozy dia raisina amin'ny amen sy alleluia dika zay raisiko izy raiso ny anjaronao amin'n'ara-maidin'i Jesosy satana dia mampanankarena zay tiany zay tiany anakarena sy anapaka eto amin'izao tontolo zao ary eo ambadiky reny dia tadivy fa misy pacte foana amin'Andriamanitra nefa tsisy pacte zany tsisy pacte fa rehefa lasa tonga membre amin'ny famille royale céleste ianao dia omeny anao ny richesse n'Andriamanitra mihitsy ny tonga dia tiany ho tapahany eo amin'ny fiainanao alleloia ka mila esorinao anatin'ny saina zany misy fanadiovan-tsaina voalohany indrindra zany amin'ity androany ity dia hoe tsy sitrapon'Andriamanitra ianao hijanona ao anatin'ny pauvreté raha izay ary na firy taona ianao na firy taona mety nieritseritra ianao hoe tsy miova mihitsy ny situation ko anatin'ny asako be da be nefa vavolombelona teto amintsika teto fa misy promotion sokafan'Andriamanitra bebe kokoa eo amin'ny fiainanao anaran'i Jesosy anjaranao mandrombaka an'le izy rombao le izy fa tsy zany mila makany ampiasananao dia mila miresaka amin'le patron anareo mba mieo azy kosa le izy rombao any amin'ny spirituel le izy Andriamanitra mamangy an'le patron anao avy eo alleloia Josefa jamais izy mba niady ho antenany zany raisiko kely le ohatra teo Josefa tsy niady ho antenany zany mihitsy izy fa Andriamanitra niady atsokosoko satria face an'izay tentation rehetra dia izy tsy mety zao ataoko zao tsy sitrapon'Andriamanitra zao anzatsy anao an'izao dia Andriamanitra mamaly Andriamanitra nanome promotion izy tsy mitako mihitsy za tsy révélé an'io rêvenao io ny pharaon raha tsy omena placena premier ministre dia nakaikinao tsy miteny izy zany hoe tsisy zavatra provoquenao zany physiquement na ataoko hoe amin'ny zavatra naturel fa provoqueo amin'ny zavatra spirituel foana ny zavatra rehefa manao anao loalika ampiasaina vava koa ampiasaina vava tiako tenenina vao amin'ny vava manareo vehivavy manokana hoe teny anareo foana amin'ity resaka régime anareo ty vava anareo fehezo tsy fehezina amin'ny sakafo fotsiny fa fehezina koa amin'izay zavatra hita maso rehefa voafehanao io miteny anareo fa gaga ianao hoe teo ary ahoana ny nampiena teto nefa tsy niova koa ry sakafo fa zavarina amin'izay zavatra hita maso fa Andriamanitra manana promotion anao izy androany amen misy fitsibandihana eo amin'ny fiainanao androany amen amen
rehefa tsy mahalala ny identité anao a dia zay le lasa ararotiny satana rehefa na dia mikrosy kely zay mivady tamaraina dia zavatra reo masikely a miresaka zay mifanena tamina popo zay zany teny indalana teny dia izy miresaka ohatra zao rosianina zafady dia nahita rosiana dia miresaka ny teny ohatra zao fotsiny a ato a ny rosiana aloha zao lasa manapaka be mihitsy amin'ny resaka entreprise na bâtiment eto France dia jereo zao a ny ouvrier qualifié rehetra dia portugais ndray malaza fa izy zay tsy qualifié rehetra dia mainty hoditra daholo le mpandroka le mpanosika bourette dia le mpakatra angaty dia maninona mainty ohatrany hoe any ambany foana tsy izy nga tsy afaka mba hianatra miaraka amin'le portugais le portugais nga tsy afaka mba miakatra eo ambony dia kaikinao misy fisainana mila miova gasy koa manana an'izay zavatra zay vao midina eny amin'ny vato dia nasakadô ary dia tonga dia patron manambany ny tenany avilao Andriamanitra niadinao a ataovy zay zavatra tokony ataonao amin'ara-maherin' Jesosy androanao a misy zavatra miova tena misura mihitsiny a anatin'ny adiny indray tsika izara teny a tena ozongozonona mihitsy ny fiainantsika mba hahatonga fiainantsika tena prospère araka ny sitrapon'Andriamanitra araka ny fitaritan'ny pasteur aja teo a fa misy zavatra fanomanina anao amin'ity 2016 ty anaran'i Jesosy izy mino an'izany misy fitsimbadian'ny tantara mihitsiny a na eo amin'ny ankonanao a tsy amin'ny fidiram-bola fotsiny a fa eo amin'ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainanao mihitsy lasa prospéré daholo zavatra rehetra eritreretinao dia prospéré zay zavatra ataon'ny tananao dia prospéré ary mino la rogaga satria hitady anao izy a satria zay zavatra ataonao ohatra mety daholo zany mety mihitsy satria ohatrany fa tena lasa mety daholo amin'izay Andriamanitra tena tehitahany zay tena matahotra azy zay mahatonga an'Andriamanitra mamora ny fony olona aloha jereny tsara le plasy dia nany amin'ny Josefa tsy vo nilatsaka ny rêve tao anatin'ny fony a tonga dia ministre tamin'ny Pharaon izy aloha tonga dia hoentiko any lahy à 16 ans fa de 16 à 32 ans 16 ans tsy moramora zany tena niaritra mafy izy nisaraka tamin'ny ray aman-dreniny izy namidiny ralahany izy zany hoe mivadiany ralahany izy lasa esclave izy lasa andevy izy dia aveo lasa aveo izy aveo izy lazaina fa nandro tamin'ny vadiny Potifara indray nidina indray ohatrany efa mba niakatra kely teo nidina any amin'ny farany ambany indray adidy telo taona tany indray fa plus izy nidina plus izy vao mainy se révélé le rêve tao anatiny dia rehefa tonga amin'izay fotoanan'Andriamanitra ozy izy efa voafora ny fonondrangady apetraka amin'ny ambony amin'izay tena ndraikinao meteza amboarina amin'ny fo alleloia nitanjotsika zany raha manao école de prospérité tsika reo anatin'izao école de prospérité zao tsy hoe riche parce que nous sommes déjà riche aveo nitanjotsika tsy hoe te anakarena fa nitanjotsika aneo an'le arena zay ao anatitsika mivoaka ety ivelany amin'izay manakarena ianao anatinao ao manakarena amin'ny sainanao manakarena fa mila avoaka amin'izay le izy fa mahatonga le tsy tapavoaka manko satria voageja foana tsika voageja foana fa zay tapahan'izay androany amin'ny ara-maherin' Jesosy raisinao fotsiny reto verset anankiroa reto mba tsy hilatsahanao voalohany indrindra ao anatiny hoe l'amour de l'argent 1 Timothée 6 17 19 1 Timothée 6 verset 17 19 anaro mipanakarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavo na tokony arena miovaova fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika mba hanao soa mba hanakarena amin'ny asa tsara azoto manome sy miantso ka dia hiaro fandroerana tsara ho an'ny tenany amin'ny andro avy mba hiazona ny tena fiainana amen anaro izy mipanakarena amin'izao fiainana ankehitriny izao dikan'izay misy fananakarena hafa mihitsy teny kaikinao misy fananakarena hafa mihitsy ka amin'Andriamanitra ordonne à ceux qui sont riches dans ce monde izy tsy miteny hoe parmi mon peuple fa dans ce monde de n'être ni hautain ni de mettre leur confiance dans la certitude des richesses mais dans le Dieu vivant dia eo amin'izay le izy inona n'le tena richesse ny Dieu vivant qui nous donne richement toutes choses pour en jouir tian'izay moa hijoir an'le richesse fa le richesse le avy amin'Andriamanitra mihitsy
zay tahin'Andriamanitra ozy dia voatamana iny mandrakizay teneny hoe aperpétuité zany hoe na ny génération azy zany manaraka dia mandeha manaraka ny lidianao ka mety ny teo alohanao mety tsy nanana daholo fa tapahana androany zany zoko zany amin'ny ara-maherin' Jesosy tapahana zany amin'ny ara-maherin' Jesosy satria raha tsy tapaka izay zavatra izay misy pont zay mbola tedaviny Satana hidirana indray hoe hiditra eo amin'ny fiainanao izy dia eritreritra indray izy hiditra any amin'ny fiainan'ny génération future fa tapaka zany amin'ny ara-maherin' Jesosy ndao aloha tokea hitsangana raisy miesy fahefana amin'ny ara-maherin' Jesosy zay tsy fananany ray aman-dreny sy ny ancêtre taloha rehetra tany ka mitapatapahany Satana na mety nanaovany pacte tamin'ny Satana tany tapao zao ankehitriny zao amin'ny ara-maherin' Jesosy raisy miesy fahefana raisy miesy fahefana amin'ny ara-maherin' Jesosy avy Nazareta ninona zay pacte nataon'ny Satana tamin'ny razambeako rehetra tany raha voatry dideko amin'ny ara-maherin' Jesosy ny farany atao laoka zany ary tsy manaraka sy ny tarana tsony amin'ny ara-maherin' Jesosy ianao no mamona zay mampanakarena zao tontolo zao miala amin'ny aran'i Jesosy ianao no mamona zay mampatra zao tontolo zao ihany keo tsy tafiditra eo amin'ny fiainako tsony ianao amin'ny ara-maherin' Jesosy zay zavatra rehetra ataoko dia ambinina zay zavatra rehetra atao indray dia ambinina amin'izay manomboka androany ny fijeriko an tsy tahaka ny fijerin'ny taloha tsony satria manana fa tsy mahantra manomboka androany ary hitako an tsy hidirako zany hitsahako amin'izay zany manomboka androany amin'ny anara-maherin' Jesosy amen mazoto toerantsika amen qui nous donne richement toute chose pour en jouir qui fasse du bien zay zany no tokony ianao zany rehefa manana karenao amin'Andriamanitra dia zany zavatra tokony atao faire du bien qu'il soit riche en bonnes œuvres manoro asa tsara prêt à donner disposé à la générosité s'amassant un solide fondement pour l'avenir afin qu'il saisisse la vie éternelle mifangaro le verset fa hitatsika eo le arena avy amin'Andriamanitra sy le arena zay avy amin'ny mamoana amen betabe no mahafantatra fa rehefa nizaniza mamafy eo amin'ny tany tsara raisinoto dia afaka miandrandra iny vokatra tsara zay mamafy eo amin'ny tany tsara dia mijinja vokatra tsara Andriamanitra tsy jabo akory fa tany tsara ny eo am-ponao hainy tsara ny intentiontsika tsirairay avy reto ny fahatongavantsika tsirairay avy teto sao dia efa fantany inona ny tanjonao hiatrika an'izany école de prospérité zany raha ohatra ka vola ho dia tonga dia diso ianao tenina akakinao diso ianao raha vola ny eritreretanao fivoandreny raha sitrapon'Andriamanitra tia fantatra ny secret an'Andriamanitra ianao dia ampiny fanamasina satria izy le esprit de connaissance zany hoe ny connaissance rehetra momba amin'ny fanjakan'Andriamanitra sy momba ny areny sy momba ny fananany dia ho révéleny aminao le izy fa misy secret manko le izy misy secret le izy ary tsy omen'Andriamanitra amin'ny n'importe qui le izy aza tsika any amin'ny kisoa aza mena ny alika ozy izy dikan'izay misy sahazany re dia mondra zay sahaza omeny anao le izy ianao zany mila mametraka an'le izy ho zava-dehibe zao fampianarana zao zany raiso zava-dehibe aminao aza atao fotsiny mitahaka anao otrany hoe séminaire na conférence tsotsotra fa ataovy mihitsy tena fitsimbadia amin'ny fiainako rangana hoanina asio iny izy asio daty mihitsy ary ambony ary hoe miova amin'ny fiainako a partir n'ity daty ty marina zany miova amin'ny fiainako miova ianao aloha miova ary anahy dia miova isan'andro foana fa tsy androany plus androany dia vo mahay miditra lalindalina kokoa satria rombako le izy tia hitan'izany tanany Jehovah tsy tozany mihitsy hoe eo amin'ny ministère eo amin'ny fiainatsika tsirairay avy ireo fa ampinoana ny zonan'le izy ampinoana amin'ny fony inona zona famarinana marinao amponao le izy amin'ny vavana ny kena zona famonjena irairainao mbava le izy saintsainao andra-manala le izy lasa tonga nofinofinao le izy mbola tsy azonao zay lesona tamin'ny laharika zay nitoriana mbola tsy hidiranao akory le izy dia efa isainanao sady hoe anapoka le izy anapoka le izy alleloia hitany eo am-ponao tena hoe kakinao hitany eo am-ponao raha raty saina zany hoe anakarena fa ataoko mamay le fianakavinanako rehefa tonga dia hoy izy Andriamanitra hoe amboarina aloha ny fonao mamela aloha ny elo zay aloha ny listany première chose ny ataon'Andriamanitra voalohany eo fa raha hoe vodifa amarifaten'ny olona ianao tsy anakarena mihitsy ianao toko tsy azo mihitsy ianao vakio iny Timothée 6 iny
dia hitanao hoe ay ve izay le tanjon'Andriamanitra hitahinana ho fitahinany ahy miverina amin'izay foana le izy any amin'ny Genèse 12 a dia ohatr'izay foana ny zavatra nitenenin'Andriamanitra ny Abrahama tahiko ho fitahina ho an'ny firenena hafa ianao amen tena libereko amin'ny anaran'Erin Jesosy satria tapaka izay fitahinany korina tamin'ny Abrahama zay fa no Kristy Jesosy dia niraisitsika indray izay fitahina izay raiso ny anjaranao anaran'i Jesosy amen avy aloha dia ndeha eo dato tsy jereko fotsiny fa mandalo tsy avy aloha fa alao izy fa lasa aloha izy libre fa tsy manino alleloia ao tsika mahatonga ny olona raisinao faharoa point tena essentiel zany tiako teneny mahatonga ny olona tsy mirekolte koa rehefa mamatsy rehefa tsy mirekolte mihitsy satria hoaniny le semence averiko mahatonga ny olona tsy mirekolte nefa miandro récolte hoaniny le semence tena kaikinao tratra ianao zay dia tsy vita fotsiny hoaniny le semence fa mbola ataony entré koa ny engrais dia nefa izy avy eo amin'izay misinstalle be hoe irécolte ny kibonao ny voky ny engrais no hoaninao ary ny semence no hoaninao c'est tout tena kaikinao c'est tout mivoaka ny fivoahany iny avy eo fa tsisy zavatra mipasy azotsika angamba le tiako teneniny ny ventre anao fotsiny mivoky zay mahatonga ny olona tova-malina foana ny financement resaka ty financièrany ny financeny zany dia tova-malina foana dia zay le hoe sarotra foana mirejoindre an'le boa tsy andro mihitsy zay atonga n'le fin du mois satria maniny hoaninao semence ary hoaninao koa ny engrais fa manomboka androany ane manambola engrais be da be dia amboary tsara karakara tsara ny semence androany zao tsika rehefa avy eo ny semence zao atsy anatin'ny boîte mavo riny atao dia fambanimana ny zava ianao tenena kaikinao fambanimana ny semence ny androany va ianao zao say fa mividanana sandwich tamin'ny atoandro le semence mividanana jus tamin'ny maraina ve le semence azotsika le izy ne zavatra efa fantatritsika ka zay teka hoe androany misy fanitsina kely ma fandrandray tsika mitady récolte avery piany le izy mitady récolte nefa ny semence sy engrais hoaninao tsy mahazo manana tanina hectare ianao fa rehefa hoaninao ny semence hoaninao ny engrais un hectare égale un hectare vide égale un hectare vide foa fa raha ataonao aloha zay zavatra tokony atao amin'le tany karakarainao iriguenao tsara asianao engrais tsara zay vao afafinao zay kosa alohanao mahazo mipetraka amin'izay ary mahazo miandrandra fa niny tsy maintsy récolté ary Andriamanitra ozy izy baiboly maniny tsy mandaingy tena kaikinao Andriamanitra tsy mandaingy fa raha mamafy voambary anankiray anao voambary ray ve mivoaka eo tsisy agriculteur ntsony ny olona raha ohatra mamafy voambary ray izy dia voambary ray mivoaka eo fa mamafy voambary ray izy misy épi anankiray misy amina centaine de voambary ndray mivoaka avao ohatr'izay koa voapoma efa nataontsika zay voana poma kely sy bitika fa rehefa fafinao iny dia lasa tonga hazo be dia lasa mitondra poma amanarivony koa dia anatin'le poma ray nefa misy voany anankivalo any keo raha manisa tsara nareo rehefa mba mihina poma mba jereo any le izy misy voany anankivalo ny tena sitrapon'Andriamanitra zany dia zasy ianao io rehefa metsena dia tokony mitahiry voany zay mihitsy ny tena sitrapon'Andriamanitra tokony tsy misy famininy zany eto ambonin'ny tany raha ohatra ka zasy ianao io tena mandray an'izay andraikitra zay ny tany malalaka tena kaikinao ny tany malalaka hoavy ny fotoana afaka hiconseiller ny présidente de la république any Madagasikara tiraky ty fa fenony Madagasikara maninona mitsisika ao Antananarivo efa sady porimo masiso tsisy toerana ny tsaha-tongotra foty tsony ny semence be da be tena kaikinao misy kosa ny semence afaka mamboly afaka miopy fa inony nisy taona zao mba nizaran'izay projet zay ampapanay raha tsika hoe misy tany ihany fa maninona raha mba manao an'izao zay tonga dia nitahoantsany satria izy commercial be tamin'ny androm-piainany rehetra nanomboka 18 ans izy commercial tany amin'ny Willy Central niara-niasa tamin'ny vazaha eto dia mieritreritra be hoe miasa tedavina zany dia tonga dia ohatr'izay management dia
zay manatry mainty dia zay foana tsia ary misy zavatra tsotra ary ao anaty baiboly afaka mijery sasika resaka fiompiana resaka famafazana zany dia misy be dabe maninona tsy manao an'izany ohatrany hoe mioffense ampapako ny teny anazy hoe andano midina manasa mpamboly nefa ny tena mioty te hoe mikaikinao satria ny olona mila mihinan-kanina ny olona mihinan-kanina na zavatra ambolena na zavatra fiompiana dikan'izay arena ho azy le izy tanareo navoany esao le mpiaza dia rehefa tsisy azana ntsona dia miraviravin-tanana izy fa natonga ny jakoba fa le jakoba aloha tena dikany jakoba dia mpamitaka azo atao jakoba ntsony anarany zanaka aloha azo atao jakoba ntsony anarany zanaka na dia anarana biblika azy ataovy israely amany jakoba hitany tsara mihitsy satria kamokamo-lahy izy hitany esao matanjaka velona be manenjika samble eraky ny tanàna azo le izy dia tonga dia hoaniny manao obélix be fa jakoba ohatrany tsy ananany zay kapasité zay fa iny ny asa amin'izay ny lohany ty azoko androany ty dia naniny tsy nihinana an'le semence izy tena kaikinao tsy nihinana an'le semence izy izy fotoana izy zany ny afy mety au lieu de nihinana an'le chevreau izy dia inona nataony mety nihinana voneny izy ny zavatra tsotsotra teo fa nanomboka hitany amin'izay hoe ake tsy mila miasa be tsony tsy mila fomaraina dia miazakazaka miaraka amin'le fineraka ny tanàna ohatrany razokilahy petraka tao izy dia nendrasany amin'izay hoe fizokiana zay atao amity esao ty mama eny amin'izay raha esao ny azakazaka eraka ny tanàna tsisy sangle nety mivoaka tsony io fa vo tonga teo tena anao anaty jakoba ozy izy tonga amin'izay le fotoana tena mikaikinao hoe aza manao sonia kibonona koa hoe namidiny zay nahatonga an'andriamanitra tezitra tamin'ny esao mihitsy na any amin'ny boky ny Hébreux mbola miteny hoe alako esao ozy izy satria nanao ny fizokiny nivarotra ny identitéany izy nivarotra ny identitéany izy mahazoky azy tena namidiny narily le izy dia lasa mivadika ny tantara meo ana le fizokinao izy izy vavany le izy mety vava ohatsy hoe ok tsisy ilavako an'io fa meko anao fa tsy fantany fa zavatra spirituel le izy vo mine naroso ny tsara mihitsy le bol de lentille amin'izay fa tsy mba sakoka akory fa bol de lentille masaka hita iony eo ramaka be fotsiny kibonona vitsy zay lasa ny jakoba daholo le bénédiction avy any amin'ny dadany androany misy tantara miova androany esao ianao taloha fa mivadika israely amin'izay tsika androany le olona le tena manodina tsara anatin'ny fisainana azotsika zay zavatra tena tsara indrindra tsy mihinana semence ary tsy mihinana engrais raisinoty zay tsy mihinana semence tsy mihinana engrais tsony manomboka androany raisinoty mihitsy dia berabe ny olona avy eo mitelefony amiko za tsy anondro anaran'olona fa misy ato tena kaikinao hoe enao le izy za tsy hijery masony izy an'io sao dia misy gary sao dia misy mijery hoe izy fa jereo tsara avy eo misy mitelefony mba eto mavaka pastera le affaire ohatr'izao ohatrany hoe asaina matonga eo amin'le tany 1 hectare zany dia atao ohatrany hoe druite voaka fa ny fitondranam-bavaka ny zavatra efa misy semence no afaka ampitomboana satria andriamanitra mampitomboana izy tsy mitovy mihitsy ny vavaka ohatran'izay manokatra lalana afaka teneninanao zay zao le manokatra lalana ohatrany hoe omeko fitany ianao andana manjono fa ny akabeazan'ny olona tonga dia pastera mihotrondro dia rehefa miteny andriamanitra hoe meo fitany izy dia tezitra eny fatako zany tenin'andriamanitra zany efa raisiko iny efa nisy miprofetize anany izy zany ho milliardaire ho ndray androany tena kaikinao oui tu seras milliardaire fa hoanao any eny semence hoe tsy ho milda mihitsy ianao tsy ho milda mihitsy ianao ka marina le izy anankiray ihany keo ho anankiray ihany keo amitsinatsika ela be mieritreritra fa pasteur indraindray tsy dinina migereny dimina raha hoana véritable ministère natsangan'andriamanitra natsangan' jesosy manokana dia en mission izy dikany eo en mission izy dia
misy autorité napetraka taminy dia misy tanjony fa misy ny pseudo ministère ditra kely amin'ity pseudo ministère ty satria be da be ny pseudo ministère mananganangana tenateny a satria mba nisy danse manifesté a dia mieritreritra be hoe voantso hafa ny appelé fa hafa natsona hoe élu tsy mitovy zany appelé ny olona rehetra tout le monde est appelé fa élu a tsy mitovy mialatsiny mihitsy ny ahako amin'izay zavatra zay ka misy olona manangana pseudo ministère dia jereo tsara ane ao anatin'ireny pseudo ministère reny a be da be ny olona efa fantatsika tsara mihitsy fa tsy misy tsisy aina le izy ndraindray ndraindray tsisy vokatra kory tsisy vokatra spirituel tsisy zavatra azo mihitsy ny ao fanatrehan'andriamanitra atao hoe fanatrehan'andriamanitra le izy atao hoe ao anatin'ny fivoriana dia nefa ny tena vitan'ny olona mihitsiny mampikaraman'ireny a olona ireny teneniko izy mampikaraman'ireny olona ireny midonné salaire mba mipetra eo amin'ilay toerana izy dia vitan'zareo manondraka vitan'zareo mandefa semence vitan'zareo manisy an'ilay engrais dia manino ohatra miroborobo teneny ohatra miroborobo le izy fa manino azo be ravina fotsiny azo be ravina amin'i jesosy hozony le izy rehefa any amin'ny farany ihany fa satria misy taony jesosy nono dia te hahita vokatra dia rehefa tsy mahita vokatra izy tsy ny azo be ravina rehetra kory ny tsara fa ny azo a misy vokatra ny tadiavin'andriamanitra eo amin'ny fiainana ka aza mijery n'izay angezan'le azo na le azo fa na le kely any le azo fa misy voa zay jereny iny tondrahana iny asiana engrais a eo akaikiny koa anao seme satria tany tsara zany ny azo avanipolaka ny taninandriny tsara taninandriny tsara tsara le tany afaka hanorenana tsara alleloia ka mila miala kely zay tsika ao anatin'izay fomba fisainan'izay ihany kio be da be ndray koa ka anankiray koa ty a na mafy izy a indray mandeha tena hoe indray mandeha dia misy fotoana izy mba nanisy zerika ihany fa tsy mitondrahany mihitsy le izy avy eo tsy mitondrahany tsony dia avy eo tezitizy eo anatrehan'lay azo hoe aiza le vokatra nefa tsy ampirano le izy tsy ampirano le izy mahatonga ny ministère tak'izao mbola mitohy a satria misy olona sady mandefa manao semence manisy engrais a manondraka miambona ihany koa en prière amen mahatonga ny ministère maty zany a dia tsotra fotsiny manino tsisy manao semence atsony tsisy manisy engrais koa ary tsisy manondraka atsony ary be da be zany ministère zany be da be zany ka na ministère ohatry zany tena hoe kaikinao ianao tahina mbo fitahina ho an'ny hafa raha nahazo promotion anao mba azony sasany promotion ho an'ny hafa koa zany raha manokatra raha ohatra anao zany ka nopermetiavan'andriamanitra nangana orinasa mba ampiasanao ny hafa ampiakatra ny stade ny hafa miala avy any amin'ny fahantrana miditra amin'ny fiainana moyen avao moyen miakatra avy any amin'ny excellent amen mila mitombo rabe ny olona tonga eo amin'ny fanatrehan'andriamanitra ihany kio tsy miraharaha mihitsy izy am'le azo tsy miraharahan'le ministère izy tsy raharaha ntsony fa inona zavatra tianyteny inona zavatra tedavina vokatra le vokatra fotsiny ray le vokatra zany hoe tiako tenena am'le vokatra tiany fotsiny tena no tahina tonga eo izy dia te ho tahina te hisokatra ny businessny te handeha ny businessny te mody mamatsy izy zavatra hitanay zany pasteur anjo vavolombelo hitanay zany tamin'ny Madagasikara tena hita le izy mampalahelo be mihitsy misy olona manan-karena tonga avany tena tonga dia hoe mamafy be da be mihitsy izy mamafy be da be fa tonga dia tena vakina ohatrany amin'ny solaitra noir tableau noir ohatrany hoe soratana amin'ny tableau noir ny ao anatin'ny fony dia manino rehefa zahana toetra amin'izay izy avy eo zahan'andriamanitra toetra ny fony a dia manino misy miembotra dia avy eo lasa miteny ratsy hoe tsy izay koriny io dia manomboka manaratsy ny évangile de prospérité sisa tamin'ny voalohany zay tamin'ny hoe nanomboka amin'ny blog sy blog moa ny atomboana zany blog ny HBKL dia mbola misy olona niteny ratsy ohatry zany hoe mpangalatra amin'ny volanay lany tao fotsiny misy tanjonao anatin'le izy ny tanjonao raha vao tsy par rapport amin'ny fanjakan'andriamanitra miteny anao fa manao mamafy
misy zavatra azo ny mpanompon'Andriamanitra fatadio fa ianao tsy mijinja ninina mihitsy vo may mety problème mandray ary ny azonao tena kaikinao mila mitandrina rehefa mamafy ao anatina vrai ministère an'Andriamanitra mila mitandrina tsy tantaraiko anareo tsona angamba hoe nitantarany Ananias Safira tena kaikinao namafy ana izy va maty tena kaikinao maty fa misy namafy takandro Barnabasy mivady namafy fa lasa tonga apôstôly niaraka tamin'ny Paoly any izy ka tsy zay mamafy rehetra akory ny raisin'Andriamanitra fa hitany le ao anatin'ny fonao tena kaikinao hitany io pastera mety tsy mahafantatra mety mitondra valopona 20 000 € no sy ny karazany pasteur mety tsy mahafantatra fa Andriamanitra mahafantatra anao ary hitany tsara mihitsy tonga dia zay ny nahitsiko mifanahy masina tamin'ny Petera mifanahy masina ozy nitenenanao ratsy ry Ananias mifanahy masina nitenenanao ratsy ry Safira oui bien sûr mila fanohanana ny ministère fa tsy arak'izay tadiavinao alleloia nisy fotoana koa nisy an'ilay hoe Simona tsy le mpandokotra fa Simona le magicien nahitandry Petera sy Jauna ndray koa nametra-tanana dia nahazo mifanahy masina just ohatrinona nomeko anao izy izy mba azoko an'izay fahasoavan'izay koa dia rehefa metra-tanana dia mahazo fanahy masina tsy nahazo izy fa ozy izy Petera engana eo izy ka tsy ohatrany hoe tsy ho faty tsy haiko izy namaty na tsy maty aloha fa ohatrany hoe nangataka famindram-po Petera hoe ny fahasoavana tsy vidim-bola dikan'izay raha tonga tokoa anao ka hoe narelaza ny azo vekaina ta Madagasikara na tety France hoe misy an'izao osy-drao ka hoe tonga tahakan'izao dia hoe mielo ohatr'izao dia hoe azo tena kaikinao hoe tsy azo ininona koa anao mifanao tetatety amin'ny fanahy masinao nanao farany ratsy le izy tsara le izy raha ohatra ka mifonao tena efa pré tsara fa ratsy le izy raha ohatra ka mifonao misy tanjona ratsy amen mbola mijanona amin'ny resaka sakafo sy ny semence ihany tsika raisitsika ihany ohatrany hoe resto anankiroa tato ato zao ohatrany resaka resto zay foana le izy gogo dia ataoko misy restaurant mifanaraka anankiroa côte à côte dia miditra amin'ilay restaurant ray anao ataoko hoe oky ny anarany ohatra satria oky dôly koa ohatsy ny anarany zalahy ohatra mahagaga mano fa oky dôly ny anarany zalahy dia miditra amin'ilay oky ohatra anao dia tianao le izy dia efa zatra makao anao mihinanao zany anao dia mipaye anao dia mihinana anao dia faly anao miaraka ao dia amin'ny ankona anao dia faly amin'ny olona anao dia mivoaka avao anao tena hoe voky tsara dia tena joyeux tsara fa zao tao anatin'io resto anao indraindray adin'ny olona fa misy service natao misy olona mikarakara ho atao dia bien équipé le izy mety hoe raha andro hiver dia climatisé zany climatisé anao tonga dia climatisé fotsiny fa ny ankabeazan'ny olona rehefa lasa avy eo voky izy dia adino manome pourboire nefa ny semence tadio teneny kaikinao pourboire semence tantaraiko zavatra ianareo vavolombelona azoko tamin'ny anabaviko ty ny anabaviko nianatra tao amin'ny INTH izy dia avy eo izy nanao stage tao amin'le restaurant tery akady vato misy akady fotsy tadio teo amin'ny tetezana akady fotsy dia le vazaha tompon'le restaurant tena manandevo mihitsy dia zao ny zavatra secret nytenen'ny anabaviko izy tena aza manao tsinotsinona ozy izy cuisinier na dia serveuse na serveur ray ozy izy satria maneny tena ataony mihinan-kina pony anao ozy izy azafady amin'ny fomba fiteneniko zany fa tena mihinana maloto mihitsy anao ozy izy reo voajajainao reny olona zay tena mihinan-kina pony satria maneny sakafo ny vola vrai dia lerangay zany manalika dia du matin au soir eto dia fantatra zareo ohatra hoe efa tokony hirava amin'ny 6 alina ohatra zareo dia amin'iny izy vao mody micommande sakafo ary sakafo sary dia davina mihitsy na sarotra taony dia davina zokonay zany efa reraka dinao izy izy nareo alainy zareo le hena atsipony ao anaty rano serpiera idécongelé anazy zay ranona serpiera izy mi style be ny brown ranona serpiera mivoaka avao zay tsy zavatra ametrahana an'le hena no manenina ny vatan'ny olona apetrapetraka avy eo le salady anaovana an'le izy le fakon'ny olona tary amin'ny restaurant tsy ponina
Eritreretonareo amin'izany ilay izy ohatrany hoe izy zany tompony le restaurant ianarana kanefa mihinana ohatran'ilay clodo eria beorika moa ambany eo mitovy ihany zany ny zavatra hoany apira azy satria mihinana hatramy maloto mihitsiny dia iny mikarakarainy ankizy eo dia iny ny serviavany io fa ianao rehefa miditra restaurant ajao tsara ny tompona restaurant ajao tsara ny serveur raha ohatra ka sendra hitanao ny cuisinier ajao tsara izy satria maniny satria izy mikarakara ny sakafonao ohatra zany any ko le mpiasa any Madagasikara ny tena misy an'le mpiasa reny tsika zay manao tsinitsinina mpiasa efa nisy vavolombelona tratran'izay tena mihinana maloto koa satria tsy traitena malina izy fa rehefa karakarainao izy ataonao ohatry ny zanakao ianao mihinana sakafo tsara indrindra tena mitandrina tsara zany ohatra somary niditra kely tany amin'izay manko satria tsy maintsy niteny an'izay ny tena marina zao zany raisinao ty ty inona lesonazy tsika ao anatin'izay mila mi-engrais an'le arbre tsika zany hoe mitondra an'le engrais eo amin'ny arbre miprocurer an'le nourriture tsika le pourboire mipetraka ao amin'le serveur na amin'le cuisinier tadidio fa mampisokatra amin'ny fony dia rehefa manaraka ianao ka ohatra hoe tonga ndray karakarainy ianao meniny latabatra tsara indrindra anao alainy le serveur tsy le serveur sy tena tsara indrindra dia karakarao reto lasa VIP ianao amen azo zareo le ianao zany mila mikarakara ohatr'izay zay voalohany indrindra zany engrais tsara le arbre satria avao anao satria le arbre miprocurer nourriture ina le arbre anao le ministère ohatra tsika reto zao raha tiatsika ny sakafo le ministère toany jereo tsara ny masonao tsy fangataham-bola averiny tsara tsy fangataham-bola fa raha te azo vokatra ianao hoe dia tsy maintsy mamafy ao zay satria raha vao tsy engresenao iny dia tsisy azo velona zany raha tsy engresenao tsy asiana graisse fa asiana engrais lasa manana problème ianao farany sady façon anankiray mi-honorer an'le maître d'hôtel ozy tsika c'est le Saint-Esprit izy miconcocté an'le le tenin'Andriamanitra ohatra zao izy miconcocté an'le izy manolotra verset izy manolotra an'le révélation anatsika dia rehefa révélé en fiainantsika le izy rehefa révélé en fiainantsika le izy dia manino lasa mitondra aina teneny aina sy fanahy eo amin'ny fiainantsika le izy lasa azotsika le izy ny cuisinier sy ny reste de l'équipe le any amin'ny coulisse le mpikarakara anareo reny le mpanompon'Andriamanitra aza atao tsinitsinina mihitsiny tondra ambavaka an'ireny mpanompon'Andriamanitra reny aza atao tsinitsinina mihitsiny raha resaka hoe azo sy ny hoe mandefa semonciation engrais manana olona anankitelo aho eto pasteur aja mivadiko pasteur onja fa zahay reto mandodimina ary ny dimanay tsy ato tena kaikanao tsy ato le izy fa izy mifototsy ny azo ny orenan'ity ministère eto France ty any Madagasikara pasteur aja zao tena vonazany Jesosy tonga teto sy afaka mijoravolombena zay isaky ny tonga ty pasteur aja dia manome valopy zay engrais sy semence marina zany pasteur sa tsy marina io mivadiko ny anesy pasteur onja miaraka amin'ny mivadiko ao anaty valopy atolotra an'le rainay ampinoana le izy satria manino reo vao tsisy vokatra ny ana tanàna manino tsy entsona daholo koa ny suite rehetra zay tsy azo ny olona mihitsy n'izay zavatra zay be da be tsy teny anarana ministère any Madagasikara fa mampalahelo vao mahazo don dia lasa vao mahazo don dia lasa fa maninona ny tsy engreseny maninona ny tsy ao any manao an'le semence tsy ny fanangananao hoe tsy migosy etsy dia lasa ny daholo le olona avy eo dia manangana indray anao mihazo don indray le ato amin'ny ady dia makatseny be zay foa tapahan'izay ozony zay aminaran'i Jesosy zay rehefa androantsika tao misy esprit migratoire koa rehefa ny satana misy nouveauté foana dia nouveauté foana dia nouveauté foana adiny daholo le zay le raintsika tao Dieu fidèle adiny le reconnaissance an'le zavatra efa azonao taloha zaho tena ntsoloka anareo mihitsiny manana relation personnelle amin'ny pasteur Rodolphe mihitsy mitsay vady moa za miaraka miantso téléphone zay satria izy ny raiko ara-pinoana izy
zay olona mikorinao amrony a tiako hikorino atao amiko ny dikan'izay karakaraiky tsara le tion entre any mianaka amen ary fantako tsara mihitsy fa manao an'izany daholo ny pasteur raha mahatakatra an'izany nareo a tena hotahina amin'ny zavatra tsy takatry ny sainareo mihitsy nareo mangataka amin'ny fanahy masina mihitsy azy tsy hoe tsy manana kiraro pasteur Rodolphe any an-tanàna any fa mangataka amin'ny fanahy masina inona ny genre kiraro tsy anana pasteur meny fanahy masina Santiago vidiny vao tonga tany le Santiago antany pasteur tonga dia nijomany iny dia nanaova fa raha mokasain efa hitanao omaly any no vidinao androany a olona ny an-tanàna le tsy dondrona koa vidy ho anazy daholo any amin'ny firy amin'ny lista vao anaovany ianao fara zavatra tikiazy mbola tsy nanao Santiago zany a lasa ny dépasseko daholo ny rehetrarehetra satria tiako le izy mipasy aty amiko le zavatra ty zao misy mosoir ameny anahako a avany ndeto ny pasteur afafy atsika ty rehefa avy eo azo ny anjaranao anao zay le ntenako hoe misy lakile ty a tsy ho tehiriziko le izy fa azo ianao rehefa avy eo any amin'ny farany mindasa tsara etiko izy aloha koketo mahazo ianao izy aminy fa transférable en onction raha tatin'olo fotsiny zao mitondroko a efa ataoko hoe sekoly telo angamba na efatra transféré en onction na guérison tamin'ny vatany izy zao mbola manana vavolombelona ihany kio a tamin'ny pasteur roja datory jazy datotanjona tamin'ny lakamisy mbola io avy fotoana ijorony vavolombelona nisy transfert d'onction a tsy nilana akany aminazy a fo izy ametra tanany ty rehefa any azomaly tsika nanao veeta amin'izay a nametrahany tanana tsokosoko tao ny alina mifomaraina izy olona alité pendant amam-bolana alité tsy mivoaka ny trano fa tena olona vizaka teo tatin'olo indray zomaly izy a sabotsiny iny izy dia efa nitedaviny taty aizy niantso telefony dia efa mivoaka ozy izy a mikarakara teny izy a nandro hely izy a nanapaboly izy a niantsena tany amin'ny carrefour izy ka zay mino an'le onction anjaranao androany amen azany dia miteny anareo fampirisiana mihitsy le izy engression ny ariko tsy tsy mifahatongavanao tenenakakanao tsy miprésence anao hoe fotsiny ny ilainy fa ny fahatakaranao hoe izy Andriamanitra dia zay dia ampiova ny fiainanao zay honoreo tsara ny père de la foi anareo honoreo za tsy mitory tena fa mitory a mba hahafantaranareo any zavatra tokony ataonareo mitory a ino moa ny zavatra nangatahany Jakoba nangatahany Isaka alohan'ny tenenany dia zao teny mena se zay tadidiko tsara mihitsy inona ny zavatra nytenena ndana aloha anao sakafo fa tsisy zavatra mivoaka eto nao sakafo aloha izy izy baberabe ny olona tonga dia meo mena inony tsy mena sena soly atsika tsara mihitsy niova ny fiaina sa tsy niova rehefa niona tamin'ny Samoely tsy nanamboly ngarainy fa nisy mpanompo natakatra hoe alohan'ny iona amin'ny mpaminandro papa misy zavatra tokony omena vao nomena le izy tonga dia avany amin'ny mpiandro iondry a lasa tonga dia roi misy fisainana miondro androany ianao rehefa tsy miaro zay ny arbo hinananao a tadidio fa maty ny sasany pipiaza indray le arbo oui misy zany tenenany ratsy le pasteur tenenany ratsy le mpanompon'Andriamanitra enjiana nefa izy ao ihany tsy teneniko le fitonga teneniny gasy le izy fa mihinana izy zany satria pipi eo izy fa mihinana ny tsy fihinana izy zany izy ihany no manao an'le izy logika izy raha tsy mahazo ininona mihitsy teneniko akanao ianao ve te ahazo zavatra raha ohatra ka misy simbendrano anankiray a ny connexion an'iny a fantatro tsara fa simbendrano afaka mamatsy ville ataoko hoe 10 000 fotsiny
fa ny connexionnao misy ny sasany mavita miconnecté hatramina piscine hafa fa ny sasany allo mitsitsy allo robinet ray dia eo daholo tsika sady eo ny androny nefa mitovy ihany ny besoinnao sy le besoin trano a sy besoin trano deux fa satria anao kahidy dia tuyau kely tena kaikinao zay mamafy kely mijinja kely ny sasany efa tuyau kely dia mbola kopy kely koa netiny eo fa rehefa mahafantatra ianao hoe sitrapon'Andriamanitra mihitsy zany zavatra zany mba miaraka amin'ny tena pipeline mihitsy amin'izay hoe pipeline tonga dia le afaka idiran'ny olona afaka idiran'ny olona mihitsy ao anatiny dia ohatr'izay koa ny ataony ao an'Andriamanitra Kristy amin'ny fahasoavana amin'ny fiainanao amen ianao misy androany aloha fisainana aloha novaina zay vao amin'ny fiainana raha tonga dia fiainanao miova ny tenanao afarapitsanao tsika fa raha miova ny fisainanao mahazo miditra amin'izay zay arena rehetra tsy vola ho mivoalohan-karena connaissance ny voalohan-karena rehefa mamaky ny proverbe nareo connaissance tena voalohan-karena mihitsy izy anisany moa zany fa tsitra lalina amin'izay amen zany raha ohatra ka manao an'izay zavatra dia tadidio tsara tsy maintsy atao zany tsy maintsy atao zany veillez en prière alefasy ny offrande grâce alefasy ny dîme aza tapaka amin'izany zavatra zany mety mbola tsisy nampianatra an'izany mety efa narean'izany ianao fa androany tena misy zavatra mitsombadika ambany tonga ambony ao amin'ny fiainanao tena afaka miassure mihitsy ny ahy alleluia mihitsy haiko ny Andriamanitra ary fatako izy fa tsy to ary tsy to izy ary tsy ho voasakana ntsony izy eo amin'ny fiainanao satria anao zavatra eo amin'ny fiainanao izy raha mino tokoa anao aminaran'i Jesosy betabe koa ny olona miteny hoe zavatra nitsangatà tokoa zao fa tsy teny anarana izy no migere ny dimany ty dimako ty ataoko ty dia ty ataoko ary tena kaikinao hoe tsy anjaranao zany misy ny olona napetraka Andriamanitra amin'izany toeran'izany anjarany sy Andriamanitra ny anjaranao dia hoeta ao an-trano ny ampahafolo-karena mba hisy haninao le hanina efa nitenentsika io ny hanina misy tenin'Andriamanitra tsisy sakafo zay nitenentsika teo le arbre tsisy fruit tsy miporte fruit le arbre raha tsy asianao engrais raha tsy miseme anao raha tsy tondranao dia ohatr'izay asio hanina ao an-trano koa izy asio hanina ao an-trano mahatonga le izy tsisy tsony satria tsisy mitondra hanina ao an-trano tsisy lasa tsisy révélation tsony dia iny dia lasa mahatonga an'le olona amin'izay avy eo maniny lasa rehefa tsy mahazo sakafo any fananao dia lasa ianao mitsoky matoa zany ianao mbola eo tadidio tsara fa misy mbola manondraka sy misy mbola maniny mamafy en plus dia mbola misy mi-engraisser en plus ka manasa antsika i-engraisser plus oui saroko miteny an'izany mihitsiny saroko miteny anareo satria fatako zareo tsy raha iavy tena kaikinao mandainga ianao raha tsy mitahiny dia poiako tsara le izy rehefa avy eo moa fa amienatra atsika mihitsy amienatra atsika andraisantsika décision fa amienatra ny satana dia ampiala azy eo amin'ny fiainanao aminaran'i Jesosy kosa zay kosa aloha zay izy zay be tabe ny olona mieritreritra ny tena hoe za efa ampiasainy fanahy masina dia tsy mila ny hanina tsony hoe migere dimako fa za ihany fa ihana tsy pasteur tena tsy mahay migere dima mihitsiny atao ina zao hoe caméra io tenanao fa misy olona mahazo ambadiky ny caméra mety tsy tonga eto izy fa mahazo mbadiky ny radio mbadiky ireo fitaovan'izao tsy ho fafinaretatsika eny fa mahatonga atsika tena misitraka n'le hoe fanatrehan'Andriamanitra amin'ny lafiny zavatra tena tsara mihitsy tena hoe kaikinao mbola hoaiza zany rehefa hitanao zany hoe manana trano tsika io ny toe-po io e ho avy zao ny Pentecôte fa ny Pentecôte eny raha tsy niverina ny ray ny apôstôly tamin'ny voalohany zareo ny saraka d'accord tsika tamin'ny anjehana Jesosy dia miparitaka ry zalahy fa rehefa nitsangana Jesosy dia nakambana aloha tena hoe nakambana nisy fusion aloha fusionnena kely aloha ry zalahy ny reglena kely tao amin'ny trano efitra ambony rehefa nisy fusion tao amin'ny trano efitra ambony zay vao nisy effusion du Saint-Esprit ka ianao mitady effusion du Saint-Esprit foana mitady réveil eto fa raha tsy miconnecté ny cœurako sy ny cœuranao raha tsy miconnecté ny penséako sy ny pensé anao raha tsy ao tsara ny esprit atsika tena concordé mitery anao
passé ihany ny Pentecôte 2016, 17, 18, 19 fa tsisy zavatra vokatra. Fa rehefa misy fifandraisam-po saina fanahy eo a, ny tenanareo a fa tena mitsoka indray ny fanahy masina. Alleloia. Fa saintsainao nety efa teneniko teo ihany le pseudo-ministère. Ela be mihitsika niala tamin'ireny assemblée reny a, satria hitatsika fa tsisy vokatra teo amin'ny fiainantsika, na amin'ny esprit atsika, na amin'ny âme atsika, na amin'ny corps-tsika. Dia nefa mibeda be mbola mamatsy an'ireny zavatra ireny. Tena akaikinao dia nefa kosa hoe tsy forseko ianao a, fa tenenino akaikinao raha tena nahazo anao dia tenenino akaikinao hoe za kosa ve nahazo hoe za ve nahazo dia tsy hamafy tsy jinja. Raha mamafy ianao dia mijinja. Matoa ianao hitako eto, matoa ianao mbola connecté eo amin'ny radio, fantako izany fa mahazo anao. Ary nefa tsy tian'Andriamanitra ianao ahazo potipotony fotsiny ozy tsika izay fa ahazo en entier. Rehefa te hoe aneho an'izay voninahiny sy ny fahalebiazana izay Andriamanitra, avelao izy aneho an'ilay faratapony fa aza miandry an'ilay pitipitiny kely fotsiny dia vavolombelona kelikely reny miandrandra amin'izay vavolombelona ngeza be amin'ny 2016. Vai mihitsy izay le kaka dia kaka. Hoe anavy ity trano ity. Zany tena mahagaga zany. Fa tsy hoe F2 androany dia F4 anarapitra hoe tsara hoe manaja ny kely dia matoky amin'ny kely. Fa tena rehefa gaga dia gaga, vitan'Andriamanitra mialo amin'ny F2 anao tonga dia miditra amin'ny trano anao dia izay anao tena gaga mihitsy hoe tsy nividim-bola nomenanao le izy. Inona raha nitianao ato dia inona? Raha zavatra vitan'Andriamanitra any Amerika manino zany tsy vitany eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Misy mpanompon'Andriamanitra anisany nanome an'ity mosary ity David Odepo, izy zany ny grand-père de la foi zany izy. Zany rangahy zany na i pasteur Mamadou miaiky fa isaky anniversaire 200 voiture no alahatra andeha ho atirina ho azy cadeau d'anniversaire. Teo akaikinao zany ka gaga. Atsofoka izy zany 200 voiture zany zalahy. Efa presque raha isan'andro mandritra ny taona izy zany. Tsy velona tsony ny Mercedes Benz iny raha tsy amin'ny herintaona indray. Mba eritrereto dia misy mpanompon'Andriamanitra izay koa any Amerika, trano indray ny anazy. Misy manome tranona valeurna 10 millions tsotro zao fotsiny, tonga dia la-clé menan'ilay apôstôly. Inona no ambaranao an'izany? Tena akaikinao inona no ambaranao amin'izany? Ianao te ohatra zany nefa n'ilay fotsika tsy mba mety forana mihitsy. Inona? Ianao te ohatra n'ilay isotony fa nefa anao izay hoa ianao tsy mamafy. Andraso any amin'ity resaka famafazana ity. Misy izay apôstôly izay Maldonado anary. Dia jereo tsara ao anatin'ny 28 mois izy nitenin'ny fanahy masina hoe mahavita église 28 mois. Dia jereo tsara tsy hoe lasa izy nitady milliardaire na multimillionnaire fihinana zavatra nataony. Nitory zavatra ohatran'izao izy tsy hoe mahay message akory. Azafady tsy hoe mahay message akory. Fa nitory tahaka an'izao izy fa nandritry n'ilay 28 mois nicollecté 28 millions de dollars izy. Mba eritreretanareo amin'izany 28 mois vita le fiangonana tena faran'izay topy. Nieky ny olona ao miami ao izay fiangonana izay. Dia ny olona nefa tsisy milliardaire amin'ny fiatombohany fa ny lasa mivoaka avao anatin'ilay fiangonana lasa misy milliardaire. Satria namafy any amin'ny tany tsara. Tena kaikinao rehefa fantatrao fa tany tsara mba mahaiza mamafy. Amen. Oui. Oui le izy. Fantatsika ny izy fa marina fa mila ataontsika le izy. Miditra amin'ny tantaran'i Jesosy eny antsika. Zanak'Israely sy ny olona rehetra eny na ankehitriny ary mahafantatra tsara ny asa famonjena izay vitan'i Jesosy. Eritrereto ny fa une fois Jesosy deux fois
notadidiko eto zao tamin'izy voateraka mba nahazo cadeau tamin'ny maty izy ao tsika tamin'ny mazo zay natonga azy faly be rehefa any Matthieu Jean 13 naniny rehefa nysasany Maria tamin'le menaka tamin'ny ranomaso dia nosorany menaka manitra ny tongozy Jesosy satria faly ohatrany hoe zay ohatrany hoe mba nisy zavatra nanome azy ankoatr'izay soa ihany ny raina any an-danitra fa mipourvoir azy para ny andro zay guéri teo izy tsisy nanome mihitsy ndraikanao tsisy nanome mihitsy raha ny andro zay délivré tsy nanome koa raha délivré akaikinao zany ingratitude daholo zany dia jereo indray no akaikinao dinio mihitsy izy fa tsy teny raha tsy mandinika ianao dinio masony dia teneno izy fanasitranana ve voavidinao ny soin voavidinao mercurochrome ny doliprane ndray reny atsanao hoe soin fa ny fanasitranana le manala le migraine nampijoro amin'ny endro-janina tahaka ny olona efa AVC hoe efa baibay fa légume mandrakizay voavidim-bola ve ne tsy fantany tsara mihitsy fa tsy voavidim-bola nareo tsara iavy reo tatinao ro fonao lo tahaka ny jeune fille miracle de création nataony zay voavidim-bola ve fonao tsy tena akaikinao hoe esorony zay esprit d'ingratitude zay esoro anaty fisainanao mihitsy le izy fa raha fa mialy zay ty le burin tena ty le burin zay le électrochoc atsika ty le burin anaran'le izy 2 Corinthiens 8:9 efa etsika tsisy verset biblique fa aloha sina verset biblique kely aloha anamarinana zay teny zay hoe Jesosy ane tena ohatrany hoe tsisy niraha azy mihitsy tsisy niraha anisaka faly be rehefa mba nosorana menaka sy nosorana menaka manitra sy atratabondosy tamin'ny tompony faly izy satria pour une fois izy mba tena mba nisy ny karakara 2 Corinthiens 8:9 naran'i Jesosy car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ qui bien qu'il fût riche cependant pour votre bien il devint pauvre afin que vous par sa pauvreté puissiez être riches. Puis moi ce de télé Dieu veut que je sois riche. Ny solo anatao sainana amin'izany zay zany manomboka androany hoe io asa Kristo no mahatonga ana riche. Non, fitahin'Andriamanitra mampanan-karena anao ary manan-karena moa tsy hoe manan-karena tsy hoe manam-bola be kosa manaraka tsika miditra lalindalina amin'izay zavatra izay betsaka ihany koa manana besoin izy ataoko hoe besoin financier raha tsika ohatra zay dia mihaino sy tonga mifanatrehan'Andriamanitra ihany izy dia ao Matthieu 13 Jesosy mitenin'izay hoe reny le olona le tratrany souci de la vie ihany fa rehefa avy eo afafy le vo fa avy eo manino avy eo maty ho sisy le izy satria manino miara-mivelona le tsiro le souci de la vie sy le tenin'Andriamanitra dia maty le tenin'Andriamanitra fa ibola ny tenin'Andriamanitra fa possible mahafaty an'le hazo rehefa ohatra ka tsy tapahanao le souci de la vie aloha zany hoe le souci de la vie zany ianao mila forana mihitsy aloha le izy mila tsy se souci ny fiainanao tsony zany ianao voalohany indrindra mila se débarrasser an'izay mihitsy ianao dia rehefa azy eo amin'izay ianao miakatra amin'izay velona le teny rehefa tondrahanao amin'izay le teny dia velona eo amin'ny fiainanao afaka mondioka am'izay ianao maninona moa ny ao amin'ny Galates 5:22 natao hoe les fruits de l'esprit fruit dikan'izay fruit zay tsy maintsy nisy zavatra anafafa zany dia hoy Jesosy any Matthieu 12 angamba izy zay hoe ny vola efa afafa izy tsy maintsy manino tsy maintsy maty aloha dia zay izy vao migerme dia zay izy vao lasa tonga aritra dia zay izy vao mivoaka amin'izay le fruit ka iny étape iny tsy maintsy andalovanao fa aza mieritreritra mihitsy ny fahatongavako école de prospérité hatramin'izay dia tsy maintsy mivoaka ny résultat teny hoe akaikinao tsia tsy maintsy misy semence tsy maintsy misy fraisanaina tsy maintsy misy connexion zay vao mivoaka zany zavatra zany ary aleo koa tsy hivoaka raha ohatra ka zay aloka
satria ny zavatra hitanao voalohany indrindra rehefa vao azonao million-nao io varavarana io tsy fantatrao indrindra voalohany. Hainao niditra sy mivoaka atao rehefa tsy nanana ianao fa rehefa manana amin'izay ianao iny amin'izay dia tsy hitantsona. Aiza ianao raha ngaty tena mbola anao sinia mitobaka ihany le izy. Zao ny tsy fantatry ny olona rehefa tapaka le connexion zay le teneniko teo le niraisiko ohatra tamin'ny pasteur Rodolphe rehefa tapaka le connexion tadidio fa rehefa tapaka zay tadidinareo tsara ny tantarany Abrahama sy Lôta tonga dia azonareo an-tsaina angamba i Abrahama le la tête fa Lôta le nanaraka. Tant que Lôta était derrière dia nanino nazo koa izy nazo sa tsy nazo mitahina be izy fa avy eo amin'izay izy nieritreritra hoe zaza ty ngaminy efa ministre efa anangana pseudo ministère amin'izay izy. Laza izy nanangana pseudo ministère atao Sodoma sy Gomora lasa tafiditra tao anatin'le assemblée any koa le Sodoma fiainana sy Sodoma sy Gomora naiky potika sy levina tao izy Lôta valo mianaka fa soa fa nisy famolapon'Andriamanitra niaino ny Abrahama mpanompony niaino ny Abrahama mpanompony dia voatapaka ny relation ny Abrahama sy Lôta dia nanino ritra ny eny Lôta ritra tapaka le menaka aneny Abrahama manino mbola vao mainy tombo zafady vao lasy Lôta vao nidy le robinet tonga dia izy Andriamanitra jereo ary fa mekonao rehetra reo. Amen. Ataoko fitahiana ho an'ny hafa amin'izay ianao izy nanomboka teo tsy mijanona intsony ny fitahiana Abrahama tsy fitahiana araky ny zanaka fotsiny fa fitahiana amin'ny zavatra rehetra. Tadidio tsara fa i Abrahama raha miresaka ny Abrahama tsy manque d'origine tamin'ny Melkisedeka tsy nanadino nandodimo izy na indray mandeha. I Abela sy Kainy inona navoan'ny Kaina ny tena marina akoatran'ny hoe fialonana satria mbola nisy an'le souci de la vie tao anatiny. Le Andriamanitra tsy hitako izy izy aloha le sisasisa no mety. Fa neny Abel, je suis reconnaissant à Dieu. Il est le Dieu créateur tena ny tsara indrindra. Misy an'izany any ao anaty Baiboly dao ny jerena Proverbe 3 reste note Proverbe 3 verset 9-10 Proverbe 3 verset 9-10 Honore l'Éternel de tes biens et des prémices de tout ton revenu. Et tes greniers se rempliront d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Mankalaza ny Jehovah fanananao sy amin'izay voalohany vokatrao rehetra. Ka ny dikan'izay na ianao mpianatra eto azy zany tena deraina ny tompo any tena faly be hoe fiainanay le izy zany dia zaraiko Estera isaky ny miditry ny trano izy fa iboaty jaune io satria mahazo goûter izy fa mandatsaka ao izy ça c'est pour Jésus izy mety kely le valeur fa tena tonga dia mitouché amin'ny foko hoe za zao tena mbola dépassé nyity zazy tena dépassé ny mihitsiny ary mamenatra zany zavatra zany fa mila mandray ndraiky zao koa anatin'le izy fa tsy hoe menatra dia oka mila manao koa nareo koa mila manao an'le izy ka dia ofeno mitafitafy izany te ofeno mitafitafy hainao zany tokony atao mankalaza ny Jehovah mahafananao sy vorombokatrao rehetra mahavoanao averiko ihany mahavoanao dia ianao tsy matoky an'Andriamanitra aza matoky olona anao aza atokisana amin'izay zavatra voalomenareo anay na 1000 na 200 000 aza matoky oui fa matoky ianao amin'Andriamanitra zay nanoratra ny tenin'Andriamanitra io zany tsy hoe te hanambola nanaovako an'ity fa raha programme kozako manokana dia architecte ny tokony asako ary zany architecte zany be volo zany tokony fa ny safidy ny ty azy ty satria tsy hoe ny safidy ny ty azy ty satria nitaritin'Andriamanitra anao an'izao azy zao atateraka amin'ny programme an'Andriamanitra eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao lasa mifampiray zao tsika zao noho zay connexion divine zay dia mikorina le izy avy any amin'ny pasteur Rodolphe avy any amin'ny pasteur David Odepo pasteur Rodolphe mikorina atao amiko le izy ikorina aminareo koa le izy amin'ara-mahery mahazo ianao e fa atao veloa zay tokony atao mankaraza amin'izay eo mifanananao vorombokatrao rehetra dia manino ofeno mitafitafy amin'izay le fitoeram-barinao tsy hitaraina ntsony ianao hoe tena tsisy vary hoany zay pasteur mahatonga le vary tsy ho tsisy zany hainao ny antony satria no haninao ny semence ary nileranao ny engrais
nataonao desera mihitsy le ron'le engrais ataoko mahery mihitsy izy amin'izay fantatrao tsara mihitsy ka ary ohatra le raha mboaloboka ao mivata fanatatazanao Deutéronome 8:18 c'est les reconnaissances. Tu te souviendras du Seigneur ton Dieu, car c'est lui qui te donne le pouvoir pour acquérir cette richesse, afin qu'il te ratifie son alliance qu'il a juré à tes pères. Dieu est fidèle, il a dit que hein. Alors dis, comme il paraît aujourd'hui, fatsarouf Jéhovah-Andriamanitra fa izy namianao hery, izy nahatonga anao hery, izy nahatonga anao tsara tarehy tahaka an'io, izy nahatonga anao tahaka an'io. Mba ahorona izy mifanekena. Ianao te hiditra ao anatin'ilay fanekena fa aloha hidiranao anatin'ilay fanekena misy sacrifice tsy maintsy ataonao, misy précepte tsy maintsy arahanao fa raha zany ianao tsy milatsaka tsy mikirina aminao ilay fanekena. Ny fanekena anie afaka fantarinao Zay le teny amiko anareo ny testament mety vakianao foana fa misy fifanekena ao anatin'ilay izy mandeha makany amin'ny notaire ianao. Ohatra hoe Estera zao nandovan'ilay grande tanteny pasteur Onjasy taty mihintsy fa tsy tonga dia nikorina ao anatin'ny compteny Estera izy. Manana compte bancaire za zazakely 6 ans io. Za efa 5 taona zany vao nanana compte bancaire. Efa taty vao nanana compte bancaire izy efa manana sady zao. Ary efa misy somme colossal mihitsy na gaga dia gaga mihitsy za tsy teny valeur koa. Io zazy io fa manana compte bancaire ao fa tsy maintsy nakany amin'ny banque izay mivady mba hamonjana an'ilay harena. Zay ny antsoina hoe alliance teny kakinao alliance. Le alliance efa tamin'ny voalohany tamin'ny Abraham fa tsy mahazo ary tsy misitraka le avy any amin'ny Abraham ianao raha tsy ao amin'ny Kristy Jesosy satria tapaka le izy noho ny malédiction izay nitranga teo amin'ny fiainany tamin'ny zanak'olombelona. Mipapeny Jesosy mihitsy le izy, zay le nampahantrany izy mba hatonga antsika manan-karena. Amen. 2 Corinthiens 9, 6, 8. Andeha angakaingana kely tsika. 2 Corinthiens 9, 6, 8. 2 Corinthiens 9, 6, 8. 2 Corinthiens 8, tsika teo fa ty 2 Corinthiens 9, 6, 8. Anaran'i Jesosy eno tsara. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Eno tsara. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse, azarana alahelo, ni contrainte, na terrene, car Dieu aime celui qui donne avec joie, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Zany antsoina hoe manan-karena, toutes sortes de grâces sokafany eo aminao. Misy olona ane manan-karena, misy olona manan-karena fa tsy mahavita, tsy manana. Misy olona manan-karena fa alité izy. Atao inona ny harena zany? Marina ve zany? Milibeda be zany. Efa maty moa Steve Jobs fa raisiko foana zay ohatra zay satria mitika antsika izy. Manana milliard izy nanganana klinika manokana mihitsy izy ary Apple daholo ny ordinateur atao nalaina ny karamaina daholo ny ankabeaza amin'ny professeur zay tsy nataoko ny karamaina na million koa zany c'est sûr aiza izy maty any. Vola toy inona ary micircule tany amin'ny Facebook fa tsy haiko raha tena fa marina le izy na tsy marina fa ohatrany hoe nanome lesona kely izy hoe zava-poana le izy. Zava-poana ozy izy ny zavatra azo. Bien sûr tsika misitraka Apple na téléphone na ordinateur fa lasa zava-poana le izy satria tsy mahafantatra an'Andriamanitra. Tsy haiko aloha zay relation tamin'Andriamanitra tsy tsara anazy amin'izany. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours en toutes choses, possédant toujours zany hoe manana fotoanany, tena manana fotoanany. De quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Mahazo anao amin'ny abondance mba hanaovanao asa tsara ihany koa ina le asa tsara afaka mizara ho an'izay tsy manana anao. Anisan'ny tena comble ho antsika eto France, carte bancaire ty. Misy olona mangataka anao misava paosy anao carte bancaire ny amin'ny tananao tsy izy anie tsy manana an'le machine iny or mety 10 € kely aloha anao. Tsy manana an'ireny izy. De lasa comble be any Madagasikara ianao tonga dia mba mitsapa tonga misy. Fa ty ianao carte bancaire ny anananao. Atao inona carte bancaire? Na te hamera anao lasa hoenina be eo. Natao hoe hoenina spirituellement mihitsy anao satria ianao koa mba te hamena fa ny carte bancaire manomboka izao mba manana amin'izay majinika ny anatin'ny paosinao sy maventy ihany koa. Misy maventy amin'ny anaran'i Jesosy fa tsy majinika intsony. Ao ampiasana dia meza anjala mihitsy.
tomily vatedisandray izy izy zala misy tonga vany zany le hoe akan'le majinika le amin'ny le machine sélecta café ty 35 centime mana majinika 5 € nganao izy za hoe tsy manana fa tsy gros billet zany ny famalika azy de tonga de me fotsiny zala de isaky misy tady anatiny tonga de tsy mila miteny tsony tonga de zalana fampiteny hoe zao no avaliny tomi eo oui na mbola tsy ananako foana le gros billet isan'andro a misy gros billet spécial aty amen rehefa tsy manana anao de omeko mamafy tsika amen fantako anao fantatro koa ty le coup de burin enjakenjana kely ty a adiniko nitondra voankazo sao de misy manana voankazo a fruit tsisy atsy poma misy tena ilaiko zao jereo le jereo tsara ohatra hoe poma maka poma anankiray asio maka anao hoe poma anankiray ny poma vao mahita an'iny anao de tonga de azonao atsana hoe tsy fihinana daholo izy rehetra satria misy tahony kely indiny zao de efa tsy fihinana iny le mirelie azy a am'le branche zay nelany iny zany zao a tsy maintsy isoronao iny anisany engrais voasy ny poma de iny de efa engrais ankehitritsika misy fotoana tonga de manasa poma de mihinana fa za ary tena za koa mihinana ohatry zany fa tena manomboka zao tena aleo voasana satria misy sira le poma ary tsy le hodina misy sira de tsy le vombavontsika le izy lasa mamotika any amin'ny anina any de jereo le io poma io a le hodiny a manify tena hoe manify rehefa micalculena iny a 5% fotsiny de jereo le angezany a clique eo mihitsy sary anankiray mina ohatra hoe ohatra ty aty de rehefa jerenareo i sary io a de mipoma ny velany a le afaka mamadika azo engrais zany 5% iny le nofony jereo le nangezany de jereo le vonina iny ny antsoina hoe pépin iny a le 10% raha sarotra raiky tapisako anatin'ny fisainanao mihitsy de le nofony a iny le fihinanao teneny hoe iny le fihinako iny le mahatsara iny le azo vitamine 10% 85 raisinoty mihitsiny raisinoty azafady hodiny a 5% de hodiny 5% iny a iny lasa zeziky ny vonina 10% iny antsona hoe semence iny antsona hoe dimy mamadika an'le hoditra ho tonga zeziky iny haiko sy anao fa le mahatonga nyty pépin ty ho tonga hazo be a tsisy mahay fa tsy Andriamanitra zany mahatonga an'Andriamanitra amiteny ao Malaky 3:8 hoe maninona asio hanina ty amiko ho eto ty amiko le dimy fa zany afaka miproduire an'io zany afaka miteny mafivalala zany afaka mampitombo an'iny mety hoe parole momba ministère le nitenen'ny Paul za ozy izy mpamafy a izy moa ty anankiray mpanondraka Apolosy manondraka fa zao ozy izy tadidio Andriamanitra ozy izy no manino izy mampanisy mampitombo an'io mila tadidinao tsara io sary io manomboka androany fa zao zany tsika misy ny sasany a sady mihinana ny hodiny a kepohany tsara mihitsy le ry amin'ny fleurerie misy kirantany kely le pédoncule de mandrezatra izy aveo le 85% de aveo izy mitéléphone pasteur nona tena kaikinao hoe miala am'izay fotom-pisaina zay averiko le izy 85% nomen'Andriamanitra anao ary za miteny anao ary tena tsy miangatra Andriamanitra fa raha ohatra ianao ka ohatra omeny 1600 € na ataoko hoe 2000 € mahavelona anao iny tompoko ary ao daholo a ny engrais ao ny dimy ary ao ny iny ao ny fruit
angatao ny fahendrena aizanao migerer anazy marina zany zay olona nanandrana an'izany marina zany ary tsy lainga Andriamanitra fa miteny mafy ny valala izy miteny mafy izy tsy kitikitika amin'ny businessinao ny aretina tsy manafika eo aminao tsony ny aretina rehefa ny aretina ny aretina lasa manafika amin'ny tokantranonao rehefa hoaninao daholo izy rehetra satria tsy manana droit tsony Andriamanitra ao amin'ilay tokantrano amin'ny fitahinanao sy ny fiarovana anao le fitenenana mafy ny valalany tena kakanao fiarovan'Andriamanitra zany valala dia voly valala rehefa tonga any atsimo any amin'ny tanàna any dia an'iny tonga dia mamotika potika rava mihitsy ny rava ny sud mila miaritsika zany tadidio tsara io zavatra io mila miala amin'izay tsika lesona anankiray azo raisina mio an'kio tena fisaina ny diso mihitsy le mieritreritra hoe mandoalika sy mivavaka hoe donne-moi plus Dieu afin que je puisse te donner misy manao an'izany mivavaka zany tsika meo ahoana ary ny anomezako ozy izy ianao tena hoe kakinao hoe enao io ahoana ny anomezako raha tsy omen'Andriamanitra misimisy aloha za io izy da toriza teo hoe le fatokisanao amin'ilay 40 € ny erikerika be tabe io sy maina lasa tondra-drano izy avy eo ianao fatokisanao an'Andriamanitra no takiny eo aminao fa tsy misainanao miasa averika any ianao mihinana semence ianao mihinana engrais zany mahatonga anao marary kibo avao dia mianso hoe tsy normal ny businessiko tsy constant mihitsy ny fidiram-bolako hainao le secret androany tsy constant mihitsy satria maniny zay le antony hoanina ny semence hoanina ny engrais lerana tsara mihitsy ny anaovana compote anaovana marmelade le 85% anaovana invitena mihitsy anaovana tarte aux pommes bien sûr tsara maninona tsy ataonao ohatr'izany koa fihinanana letsiny poma mety vitanao fa letsiny andra maninona hainao tsara mihitsy mamafy letsiny mananasy koa le atao nefa nyzany ny ataotsika izy taontsika pasteur aja fa nitsiny Jesosy an'izay raha tadidin'izay tao amin'ny kokliny nasaina nanao jus tsara raha tadidin'izay dia izy tika mbola tsy mbola nampiasa mixeuse mihitsy hatramin'izay inona ny zavatra nataony tsy mbola nitazatra dégueulasse ohatr'izany na tsy po ny voasaranao ty miaraka amin'ny hodiny sy mivolony tena mitontony tsara mihitsy dia fiziny tsara mihitsy na sy ny siramamy bien glacé avy niasa tsara tsika tamin'izay izy ireny nanao sakafo tamin'izay ninona fa voasotro tonga dia nangidy velona fa ino ty natao zay fa ino ty nanao jus de voasary izy dia mixé atao daholo ny hodiny ny volony tsisy vera mihitsy dia tonga dia tsotra fotsy izy pasteur betsaka misy mibetsaka mihina dimato mandoaly eo dia mifona daholo izy toa na ataon'Andriamanitra mitsango amintsika mihitsy zany ataony hoaninao mihitsy le mangidy inona le mangidy le indraindray ianao mandalo tsifisina kely inona le mangidy indraindray ianao misy aretina mbola tafiditra eo amin'ny fiainanao mba hatongavanao saina hoe tena tsy niteny mafy le valala Jesosy zany le ty eo amin'ny fianakaviako amin'ny ara-merin' Jesosy tsy mbola nitanay hoe narary nytraîné be zany afaka miditra izy fa tsy maintsy miglisa tafiditra izy fa tonga dia miditra amin'ny porte izy dia migrisa ohatry savony mivoaka re amin'ny porte re ary tsisy tainy mihitsy mijanona eo fa tonga dia lasy dia miditra mivoaka eo amin'ny fiainanao koa zay fa mila ataonao le zavatra mila miditra amin'le alliance ianao fa tsy hitako izay afaka ny secret ne efa mieko anareo fanjaranareo kosa miditra amin'le izy dia zao re za tsy afaka miditra eo amin'ny tokantranonareo ao gereko koa volanao non ao gereko le 5 10 et 85 tsy afaka anao an'izay anjaranao zany tena kaikinao anjarako zany ny fidélité ianao aza matoky ianao an'le fidélité an'Andriamanitra anjaranao miditra ao anatin'le fidélité an'Andriamanitra fa aza terena mihitsy Andriamanitra hoe taio aloha za ameo an'izao aloha za meo tel somme 2000 € net par mois fa miteny ianao fa meko 200 € net par mois ianao midimako
Ary 200 € dia 5%-ny 2000 100 € ataoko rakitra matavy mihitsy sy semence sady engrais. Tena kaikanao hoe tsy mahazo inona an'Andriamanitra anao. Tsy azo 2000 eo zany mihitsy ianao. Tsy azo désolé fa tsy azo ianao fantako Andriamanitra fa tsy ameny an'izany mihitsy ianao. Satria raha zavatra averenao ery amin'ny tatatra ery tsisy. Hitantsika teto zany dia zay tsara mihitsy ny pot ny fruit dia ny graine Andriamanitra ny créé azy. Rehefa pelenao le pot dia lasa engrais. Hoaninao le 85% ataonao salade izy hoy za teo ataonao marmelade, ataonao fruit sec, ataonao compote, ataonao tsy haiko beignet, ataonao confiture. Reny le inona reny le andoavanao facture, reny le andoavanao transport, reny le andoavanao lasantsy. Fa mitenenao manomboka androany zay le proverbe teo tonga dia voalatsaka izy vao voaloam-bokatra aza calculena no facture tokony paye. Apaye eo aloha n'Andriamanitra. Fa mitenenao io vadiko fa volombelona jamais za mba mikoty ny zavatra anatin'ny compte bancaire zany. Voalohany ataonaizy pasteur onja tonga dia alefa vao tonga pasteur azy ty manaja ny raina impinoana ty tonga somatsara ny tanàna izy zay mikrina dia mikrina ty. Jereo efa ovinana antsika nahita pasteur Rodolphe fa tsy adininy tsika androany tena kaikinao tsy adininy. Androany zany zao matoty zavatra ty tonga eto misy zavatra misokatra mihitsy eo amin'ny fiainanao androany. Mahazo miassurer mihitsy ny zany mahazo. Tsy haiko ianao sao dia gaga anao avy eo. Atoroko le secret androany ny 5% offrande. Tena 5% offrande. Na miasa ianao na tsy miasa ataoko hoe na mivady koa meko volana izy fa tsy hoe dia hoe ao an-trano dia tsy omeko. Mandaingaha anao raha mbola tsy omeko vola. Dikan'izay anao tsy afaka hiteny mihitsy hoe tsy ampidimy mahafaka payeko niaraka tsika fa ny offrande kosa anazy sy Andriamanitra anazy Andriamanitra ny anahy ianao tena kaikinao ianao koa. Nenay ary zany zao na Estera rehefa lasa mandoa offrande manokana tsy omeko tsony izy fa efa manana ny portefeuille kely izy any. Portefeuille dikana portefeuille zany agence. Ny 85% tena ho amin'ny besoin quotidienao. Amboalohany izy mety tsy hitanao fa plus ianao manatona plus hitanao amin'izay eo aminaran'i Jesosy fa miverena amin'izay tenin'Andriamanitra izay manomboka androany. Androany efa nitenenina amintsika zany androany ny 5%, ny 10%, ny 85%. Anjaranao amin'izay zany ny mamaky sy mijinja. Tsy anjaranao ihany koa na mbola hicontinue anao amin'ny fihinanana ny semence sy ny dimy sy ny engrais. Amen. Zao tadidio zao saly zao tena kaikinao tsy atsika zao ty toerany ty misy loyer zany ty tsara le izy miadany tsika afaka manao zay tsika atao tsika akoatra tena hoe mihinan-kanina sy midera be. Fotoana azo zay toerana zay tsika vo lasa tsy afaka manao hoe muzika mafy tsika. Ny église locale misy frais atao fa couvreny le dimy manareo le izy couvreny le offrande tsika le izy. Mety misy miteny nareo ny pasteur raha lefa amin'ny pasteur sitrany mba manampy eny antsika ty satria iny ny connexion amin'ny pasteur Rodolphe dia iny ny connexion rehefa connecté amiko nareo dia mahazo nareo minoan Jesosy dia ho ambinina ary minoa mpaminaniny koa dia hiadany nareo. Alleluia. Ohatsika hitsangana tena supporté ho amin'ny lafindrehetra ny évangile. Raha mivokatra eo amin'ny fiainanareo sy eo amin'ny fiainako misy le izy fa mandainga ianao raha ohatra ianao voalohany indrindra tsy tety tsony raha ohatra ka tsisy. Marina zatra tsy marina. Matozana ianao eo dia nahazo vokatra.